Miarabantsika rehetra hatrany amparan-tany tratran'ity fotoana io ty indraytsika voninahitra Jesosy irery ihany isaorantsika ny fanahy masina, isaorantsika ny tompo fa alohan'izany rehetra zany dia hivavaka antsika alohan'ny hitondrako ny hafatra ny fanahy masina ho antsika zanany rehetra. Alleluia. Tompo rainay tsara indrindra ho misaotra anao satria mbola tafahoana indray izay amin'ity androandroany ity. Mbola afaka anambara Jesosy ny hafatra ao zay tianao ambara tompo. Ko ambarao amin'ny vahoaka anao mitenena. Aoka ny anaranao rery ihany no hisandratra eto Jesosy ao. Aoka za hietry ambany dia ambany. Fa ianao fanahy masina no hisandratra. Za hietry, za angina. Ny nofoko rehetra hidina ambany dia ambany dada malalo. Fa ianao no hisandratra. Ka dia misaotra Jesosy ao. Mankasitraka dado. Alleluia. Amen. Ry havana malala ao mitoko raha nivavaka tao en live zay tamin'ny tandroany zany efa kaiky fa maraina dia teo amin'ny vavaka fifonana zany tonga ny fanahy masina naneho zavatra tamiko zany izy. Za le mivavaka zany ny zavatra nasehony tamiko tsy tanaty saiko mihitsy ry havana. Teny atao hoe tsy tanaty eritreritiko mihitsy zany. Tsy netrehitra hoe za sady tsy mpanaraka vaovao zany mihitsy. Tsy mpanaraka zavatra politika zany mihitsy za. Tsy zavatra fantatro. Satria na za mana tele nao zay fa tsy mijery an'ireny vaovao reny intsony. Na ny Madagasikara io na ny aty ivelany. Fa misy amin'ny olona mitantara vao zay maheno dia vao zay vao mijery vaovao aingana. Fa teo zany tampivavana rehefa nivavaka zany aho niditra amin'ny fifonana satria ny fijoroana vavolombelona zay narahana tato en live tamin'izay fotoana zay dia mombany zao zany tsy haiko ohatrany hoe tariny fanahy masina aho ny zara ny momba ny fijoroana vavolombelona zay nentin'ny mpanompony tao ny momba ny antikristy. Halleluia. Dia rehefa zao teo amin'ny fibebana zany nivavaka dia nisokatra sokafan'ny tompo masom-panako dia nahita lehilahy anankiray zao manao costara. Manao costara izy dia misy taratasy eny an-tanany. Misy zavatra zany soratana eny amin'ny taratasy. Misy zavatra soratana zany eny amin'ny taratasy dia ao anatina salany hoe fivoriana zany izy. Eny aloha zany le lehilahy anankiray dia misy olona zany misy olona vitsivitsy zany ao anatin'le bureau zany fivorian'izy ireo. Dia samy manao costara le olona manam-boninahitra reny zany. Dia avy eo zany nahita lehilahy anankiray manao kanjo robe reny izy dia misaron-doha. Dia hitako zao mihitsy ny saron-doha anaovany le amin'ny tanàna pays arabe le izy. Manao saron-doha izy dia le carreau menamena tonga dia zay zany ny voateniko carreau menamena président ho izy, président Arabie Saoudite. Za tsy mahalala na président Arabie Saoudite tena tsy mahalala an'izany aho, tsy fantatro. Vao teo nanokatra ry havana nijery an'le zavatra hitako dia tena iny mihitsy no hitako tao anatin'le zany vavaka. Iny lehilahy manao saron-doha raha mijentsika amin'ny internet menamena carreau nanaovany dia ihany koa misy mainty eto ohatr'izay mihitsy hitako. Dia izy zany salany hoe miresaka amin'le miresaka amin'ny le lehilahy anankiray manao costara io. Miresaka izy ireo mifampiarahaba dia miresaka. Dia le taratasy eny an-tanany foana zany hoe misy lalàna zany hivoaka ho izy ny tompo. Misy lalàna zany hivoaka. Tsy fantatsika eo tsika tsy mahalala amin'ny fotoana. Fa matoa ny tompo maneho dia ny zavatra ho avy zany. Tsy fantatsika satria tsika tsy halala ny daty mihitsy. Fa ny asain'ny tompo zany dia miambina foana tsika zanany miomana. Afaka meno tsika amin'ny fijoroana teo zaho anatin'ny vavaka amin'ny fanahy masina tena nampiteny dia maneho le zavatra hitako zany tonga dia voateniko
Halleluja. Tsy tombony tenako mihitsy tsy za mihitsy fa ny tiany fanahy masina ho tenenina amintsika zany dia ny omanantsika zana ny riavana, iomanantsika satria atombotra ny zavatra rehetra, tsy mampiorooro, tsy mampitahotra tompoko, fa ny anao mba ho anorda ny fiainantsika, ho ara-dalàna ny fiainantsika satria ny zavatra ho avy tena mampitandrina atsika ny tompo, ny zavatra ho avy dia tena mila mampijoro atsika ny tompo. Halleluja. Ao anatin'le taratasy misy zavatra soratana. Fanahy masina mampalala zany eo le zamba mampafantatra hoe misy lalàna ivoaka. Dia ao ka ho izy nareo ho tahaka ny Mesaka sy Sedraka Abdenego zay ny teny fanahy masina. Ao ka ho izy ho tahaka azy ianareo. Ka ninona ny lalàna ivoaka tahaka ny Nebokadnezara zay namoaka lalàna hoe tsy maintsy miankoka eo amin'ny sary vongana ny olona rehetra. Ao ka ho izy nareo izy ny fanahy masina ho tahaka ny Mesaka Sedraka Abdenego. Ka nanome voninahitra n'Andriamanitra foana izy, nijoro foana izy efatra mirahalahy dia Daniela fa efatra. Ka na dia hoe nanao forceur ilay mpanjaka dia tsy nanaiky izy ireo nandohalika teo amin'ny staty. Fa hitantsika fa niseho ny voninahitr'Andriamanitra, riavana, ny tompo mampahery atsika. Fa na inona ny zavatra iseho eo lalàna ivoaka eo, lalàna ka manohitra ny Andriamanitra atsika, dia aoka atsika tsy hanaiky hiankoka, aoka atsika tsy hanaiky hanaraka an'izany fa hijoro hatramin'ny farany. Halleluja. Na hatramin'ny fahafatesana azy. Fa ho hitatsika fa itsika no anehoan'i Jesosy voninahitra amin'ireo président, amin'ireo mpanao politika ambony reo, itsika no atao hamonjy ny fanahin'ireo ampiasain'i Jesosy. Zay zany dia tompo atongavana. Kaoka atsika zany tsy hatahotra. Fa ninona hitrango hijoro hatramin'ny farany, na hiditra any amin'ny prison ary, na hoe ho tonga ao anaty any filoham-pirenena ary, izay mihitsy no iraka ny rahan'i Jesosy atsika. Ho tonga hatreny hijoro ny fahamarinana ka hiseho ny voninahitr'Andriamanitra. Halleluja. Anositra atsika ny tompo, anositra antsika bobe kokoa ny tompo mba ahafahantsika hahery, mba ahafahantsika hahery. Halleluja. Amen. Ka mampahery atsika rehetra zany mba ho tahaka ny Mesaka sy Sedraka Abdenego, mba ho tahaka azy tsika hijoro hatramin'ny farany. Halleluja. Hijoro hatramin'ny farany tsika. Ka ninona hitrango zany mahery tsika, fa hitantsika ny fanahin'ny Nebokadnezara, na Nebokadnezara niaiky ny Andriamanitra ny Daniela. Ka mba hiaiky koa reo mpanao politika ambony reo olona manam-boninahitra ambony reo fa mahery ny Andriamanitra tsika. Ka ninona ny lalàna iseho ka manohitra ny Andriamanitra tsika, dia tsika mijoro amin'ny fahamarinana foana. Dia voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany ho azy hatramin'ny taona andriana ho mandrakizay. Amen. Tahin'i Jesosy daholo.